mahakasika ilay TVA tataovaketra 20,000 takina amin'ireo manao findramam-bola eny anivon'ny banky izay hiatra manomboka rahampitso voalohan'ny volana jolay izy io izy mirahalahy raha hoe tokony efa tany amin'ny fiandohan'ny taona 2020 tany volavolan-dalàna amin'ny fentim-bolam-panjakana nolanindreo solombavam-bahoaka izy io tamin'ny 12 volana desambra 2020 aty amin'ny volana jona sika vao resaka nanao fanambarana teo anivon'ny fikambanan'ny banky mondiale eto Madagasikara ny atoandro teo laza ny ministra teny Ivandry Temo izy nisy ny fiaonany tamin'ny teo anivon'ny FMI resaka mahakasika an'ity TVA ity ihany koa ministra tao anatin'izay le hoe mbola ao anatin'ny fampiresahana amin'ny fampiarana ity fipetra ity amin'ireo fédération banque zany ny fanjakana amin'izao fotoana izao manahoana ny fahitanareo mirahalahy izay zavatra izay hoe mbola fotoana ve zao sa efa tokony ampiarina ity zavatra ity ary mety amin'ny zavatra iainan'ny malagasy ihany koa ve mianao anaty fahasairana antsika amin'izao fotoana izao ty fampiarana le findramam-bola takina tataovaketra 20,000 efa misy ny zana-bola izay takin'ny banky ihany koa nefa toko le fahitantsika ny hoe le fahitana fédération amin'izany hoe fampiarana ny 20% amin'le findramam-bola ny amin'ny banky angambany gosa angamba aloha mbola tsy fotoanany angambany aloha zao fa satria na ny antony ilazany hoe mbola tsy fotoana le izy le vahoakany mbola mahantra le firenena efa mahantra mbola ho atao an'izany ihany koa hoe le mpanjifa madinika fa satria ny anay zany ny mpanjifa ny anay zany no ambony aloha ary mpanjifa koa ny antony hijoroana eto narakaraka an'izany raha ndray ohatra raha misy olona anankiray zao te hanao velo tena izy indra mbola tsy manana ny any izy fa andehindrana amin'ny microfinance izy ataontsika hoe maka 5 millions FMC izy dia ho tataovanao 20% fa izy kanefa izy mbola amerina ny volan'ny microfinance io ny entana nefany tsy maintsy hoe ho engagén'ny banky dia lasa ny mahantra le vahoaka avy raha sanatrika tsy voavena le ana ho alain'ny banky ny fananany aiza ho aiza ny enan'le vahoaka malagasy fa raha ohatra kosa aloha raha amin'izao fotoana mbola tsy lery araka le raha malaza zay mbola tsy lery angambany zao fa raha ohatra ka ana aleo aloha mba mangataka antsika fanjakana mahefa izay mpiaro ny zon'ny mpanjifa zay zony tena ny vahoaka malagasy tebolo tapitrisa aloha mba somary moro kely aloha le fampiaranareo an'le lalàna fa tsika mbola ao anaty atsitolontsika nefa io azo lazaina hoe efa nylanin'ny solombavam-bahoaka izy io amin'ny fantsiana na ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 2020 indray fa afaka manintsy an'io ny solombavam-bahoaka fa tsisy moa zany tamin'ity session ty ny fantsiana ny teti-bolam-panjakana session parlementaire tsy nisy zay nefa ny azo lazaina fa miatra izy io araka nambaran'ny ministra hoe tsy maintsy miatra io satria lalàna efa nolanina ya marina tokoa zay teninao zay namanam-panao gazety Michel lalàna moa zany izy io araka ny tenitsika teny hoe tsy afa manoatra intsony raha no latsaka tany lay izy fa nenay ngamba tsotra fotsiny teninay de no hoe na ila rano latsaka tany azy de tsotra mialatsiny fa somary masisika amin'ny fitenena ny adala ihany tsy miverina amin'ny fanapa-keviny tombotsombahoaka le rehetra no jerena eto atao ahoana moa no eritreretin'ny sainao fa ny hoe araky ny teny namako tetsy ny hoe ao anatin'ny fahasairanana ny vahoaka ka to indram-bola any aminao dia vitanao amin'ny mahasolom-bavam-bahoakanao ao amin'ny faritra hididinao sy nanontanyna mpandany anao io koa no mandaly an'izany lalàna izany fanotaniko mipetaka zany de hoe solom-bavam-bahoaka hitsindro vahoaka ve zany le solom-bavam-bahoaka tao resaka politika manko izy ty le retsy ka ninino nataonao politika daholy fa teny fotsiny ao hoe mbola veriko ny teniko afaka mbola hiverenana ny fanapa-kevitra zay nraisiny fa hotombotsoan'ny vahoaka mpanjifa amafisiko kely le teny tely hoe raha andeha indram-bola zany ianao io any amin'ny banky ny olona ray ny le retsy rehefa andeha indram-bola any amin'ny banky no tsy fananany zany kanefa ny banky ihany koa manana ny taux d'intérêt ka mbola hovolosanao mbola velona le izy faharoa ka ozy za hoe ifitsondrovana izy ty sa famonoana de ny zavatra ny ray entre parenthèse no mampagaga fotsiny de mitiny hoe
raha ny teny ramatoa minisitra tsy nitety-bolany hoe mbola hoisy ny fifampiresahana engany mba hoenjera am'izay fifampiresahana araky ny teny ramatoa minisitra zay fa raha ny fanazavany ndray gouverneurany ny banque centrale ndray moa zany efa nanazava tsara mihitsy izy de no hoe lay taux d'intérêt io no akana 20%. Ka na ny taux d'intérêt nalainy banque io no akana 20% tonga amin'ny fitenenan'ny tanora hoe ikotizafy any l'exige efa nakana ihany zany dikan'izay fa osia hoe fehiny zany de sotra olombelona isika afaka mifampitsinjo itsika aoka itsika tompona anaikitra tsirairay avy miainga ty fotony député lanin'ny vahoaka ianao ary ny fitiany vahoaka ianao hijeriny tombotsoany mba hipetraka amin'ny madéputé ianao misy olo ny vavan'ny vahoaka ianao faharoa tompona andraikitra ny mpanatanteraka ianao jerovianiny aiza ho aiza inona ny marimatry raisana tokony atao fa ny fanirinay ao anatin'ity isika manana mpiarany zon'ny mpanjifa aty de mba hiara-monina tsara ny mpitondra sy ny vahoaka entiny indrindrandrindra moa zany ny mpanjifany satria tadidio tsara koa fa raha ny banky mamono ny mpanjifany tsisy mpanjifa te hoany zany ao ka raha te hitsindro ny mpanjifanareo nareo banky koa dia mbola afaka miverina any amin'ny fanapaha-kevitra ianareo ary ny lalàna zay laniny iny araky ny teny koa afaka hovaina amin'ny 2026 izina ny olana fa tsy voatery antsy 2026 koiko hoe efa hialaina le olona fa hoe andao le retsy fa hovaina ndray ty non afaka hovaina io na rapitso ary rehefa misy natao hoe volonté anao amin'ny matompona andraikitra ianao zay moa zany no teny kely ohatsika somary masisika lay teny fa izay eto mbola mijoro foana amin'ny mpiarany zon'ny mpanjifa anay ho tombotsoa ny vahoaka mpanjifa ary indrindrandrindra ihany koa ho tombotsoa ny firenena sy ny mpitondra ihany koa zay zavatra zay satria na hitodiky vitsika na hitodiky vanana dia mifampiankana ary mifamelona foana ny mpitondra sy ny vahoaka hoentina maha olo-pirenena indray izy ity solombavom-bahoaka de mitondra ny etaetan'ny vahoaka ny fidy azy ao amin'ny anteny meram-pirenena tanterany mpanatanteraka raha ity resaka volavolan-dalàna ny totetim-bolam-panjakana ity zao maro amin'ny solombavom-bahoaka anao azo lazaina hoe tsy mamentra amin'ny teneny ity hoe tsy mahay mamaky an'izy io ary maiky anangatanana fotsiny ihany manahoana ny fahitanareo mirahalahy le hoe tokony ananana zany hoe solombavom-bahoaka zany tokony mpahay lalàna ve zany satria mpanao lalàna ny solombavom-bahoaka fa tsy hoe olona azo lazaina hoe manam-bola fa tsy manana an'le fahaizana tsy manana le volonté hitondra an'ilay etaetam-bahoaka tsy mahaferesaka lalàna fa de maiky anangatanana fotsiny ihany mazava be zany namana mpanao gazety Michel tiako hoe ny mpiseno antsika amin'izao fotoana zao sy ny mpijerany amin'ny tambajotsa serasera ny Facebook mazava be fa zany atao hoe solombavom-bahoaka inona moa ny asan'ny solombavom-bahoaka mamola vola lalàna avy aiza avy any amin'ny etaetan'ilay vahoaka ka raha misy etaetan'ilay vahoaka ohatra tsy raisiko fotsiny ohatra no hoe mba te hanampaniriana le vahoaka mba hoe ahenao le retsy ary ity resaka taxe alainy jirama efa maty lavy ity zay ny etaetan'le vahoaka de anjaranao solombavom-bahoaka mamadika azy ho lalàna de mandany anazy raha ny profil anjany atao hoe solombavom-bahoaka zany amin'ny akapobeany efa voalazo afa ny lalàna no resahana tokony olona lalàna zany olona mahay lalàna zany tika licence en droit mifarafaratsiny zao moa zany efa maîtrise ny resaka droit juriste anao zany dikan'izay fa ny amin'ny eto amintsika anie le retsy de mampome mialatsiny amin'izay fitenenana zay mampome masosotra ary matezitra tondra ny solitenany vahoaka ianao mialatsiny fa tsy fanambanina olona akory na ny mamaky teny ary tsy hainao ny amin'ny mamaky an'ilay lalàna ary tsy hainao lasa be io lalàna io ny le retsy moindre virgule na moindre accent de fa miovany saosany lalàna io ka raha ianao zany ny andeha hisolo tena n'le vahoaka nefa tsy manana an'izay expérience izay de izy zao inona ny ilainanao andao tsangan'olona zany ianao
Trangatanana ary zay ny tokony apetraka eto amin'ity firenena ity. Misy olombavambahoaka mba misy profil takina le retsy fa ny eto Madagasikara irery ihany tompoko maneran-tany no misy mialatsiny amin'ny tsy hoe ilavaniny amin'ny namana artista ako. Mety misy namana artista manana maizy azy any fa tsy mbola fantatra aloha fa zay ny zavatra misy. Ary zavatra avy any amin'ny vahoaka no entina eto hoe gaga hatramin'le vahoaka zay moa manao an'izay tatitsy zay. Eto anivon'ity plateau sy eto anivon'ity ny fahita lavitra ity zay le izy amin'ny ankapobeny a fa ny zavatra rehetra de mifampiankina. Za amin'ny malalaina raha zavatra lambo tsy andeha anao asa tsy haiko fa zavatra takatry ny saiko sy ny zavatra nitovoizako ny fianarako no ataoko. Fa aza manenjika tonga amin'ny fitenenana hoe manenjika ny randrana tsy mitovy amin'ny tena ozy izy le fitenenana voabolana malagasy zany ary manana maizy azy mandrapakipo amin'ny maso. Asa namana Michel mbola misy anampiana ve am'izay ianao? Mbola misy ny anampiana tena marina mihitsy ny teneninao namana Michel am'le hoe volana azy no mitovy le hoe volana no entana mahavana sosolom-bavambahoaka tena be dehibe eto Madagasikara ary tena mahamenatra mihitsy zany maneran-tany fa Madagasikara ihany no manana zany zavatra zany. Tena ilaina mihitsy le mila ilana zany le ahana critère amin'le firotsahana solom-bavambahoaka mbo mangataka anareo mpitondra mahefo ambony ao zay amasolo tena vahoaka anay foana ao raha tianareo tena hoe androso maro ny Madagasikara de ny fanarahana ny lalàna aloha voalohany indrindra mba atao tsara ao anatin'ny saitsika tsirairay aby reo hoe raha ianao mpano lalàna ary tsy manano foana ao anatin'le lalàna tsy mamaky teny araka le tenenina teo aloha teo hoe tsy mamaky an'le lalàna kory ataon'le vahoaka ahoana moa zany anaraka an'le lalàna apetraka reo zay le izy ka le izy tsy teny abaty aminay fa avay amindreo vahoaka 30 tapitrisa azy le olona tsy areny isam-peo reo fa izay solom-bavandreo zay. Ary tiako no anipihana an'ity zavatra ty eto fa ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa maneran-tany de deuxième force izy eo amin'ny firenena. Marina zay. Satria filoham-pirenena de manarakaraka ny mpanjifa satria ny mpanjifa no nametraka ny filoham-pirenena ary eo aorianan'ny filoham-pirenena zay vao ny gouvernement. Donc zany raha sanatria ka mibolisatra ny filoham-pirenena de ny mpiaro ny mpanjifa no balizy afaka manara-maso azy akaiky de manitsy azy aingana hoe andriamatoa filoha tsy mety le zavatra ohatran'izao fa ny etsiketa Madagasikara manko lasa misaoty be ary ambadika ary ohatrany hoe tsy fantatra mihitsy le fisin'le mpiaron'ny mpanjifa eto raha tsy ao anatiny hoe en cas de force majeure zay vao fantatra izahay anefa zay ny nametraka anareo teo hoe zay ny name anareo misy izy io hoe jereo manokana izahay jereo manokana ny asanay ampanitry tena ny tenenana eto fa izay mpiaro zon'ny mpanjifa eto Madagasikara tsy mikarama izay na ny ariary ara tsy mitady toerana any am-posinay miala ny vola ary zay koa tsy mitady toerana zay toerana zay manko politika maty zay satria ny fiarovana ny mpanjifa de fehezin'le lalàna 60-133 tsy manao politika izany misy encadren'io lalàna io zay tsy afaka manao politika zay nizy hoe anao fitaovana ny ara-politika de tonga de hoe zay akatony ny varavany tonga de lasa anao miboaka fa tsy mandray zay. Anapiko kely an'izay teny namana miselatra zay inona moa zavatra ataotsika tsy maintsy misy natao hoe toerana satria tsy afaka miasa ianao raha tsisy koa ny toerana. Ianao zao amin'ny mampanao gazety ianao mivoaka tany amin'ny université anakatso ianao mampaka gazety ianao ka raha tsy misy toerana ianao zao de aiza zany ianao nampiaranao le mampanao gazety ianao ninona zany ataotsika tsy maintsy mila ny toerana fa saingy kosa toerana hitsindrovanao amin'ny vahoaka fa tsy hoentinao anapotehana ny vahoaka sy ny mpanjifa ka raha ivetana mafy kely hoe tsy hoe manahoana ny resaka solom-bavambahoaka hoe manahoana ny resaka toerana hoe fampiankina daholo raha manao seza rivotra ny ianao le resy mazava ho azy fa mianjery fa tsy maintsy mila seza ipetsahanao ny dikany ka zay no zavatra misy zay no zavatra
atao fa mitiako resahana fotsiny teny hoe ny fanjakana sy ny mpanjifa dia mifampiangana ary miara-miasa naiza miara-miasa ny mpiarana sy ny mpanjifa de partenaire ny fanjakana solo tena ny fanjakana zay aranay miasa de fa hitatsika eo misy direction manokana fiarovana ny zon'ny mpanjifa ao amin'izy tena mivatra sy ny fanjifana zay ka fomba ahoana moa le retsy ny hoe ataotsika hoe manana olana ianao ka raha mana olana ianao mpanjifa ny hoany tonga eto am-pelatananay le fitarainana anao sy ny fitarainana anao iny ane le retsy tsy maintsy hoentinay any amin'ny fanjakana mpanatanteraky any amin'ny fitrarana any amin'ny police gendarme soan'ny mpiarana sy ny mpanjifa manao an'izany ary neninona zavatra rehetra atao dia mifampiankina foana ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao eto amin'ity tany sy ny firenena ity miainga any amin'ity fanapozinana raha-tsakafo ny afara any amin'ity resaka etra ho takena ho an'ny vahoaka mpanjifa retya dia mila fahaizana miara-miaina sy miara-monina baliza araka ny teny namako teo ny fiarovana zon'ny mpanjifa eo an'ireny fanjakana sy ny vahoaka entina ka zahay saro-piaro amin'izany asanay zany tenanareo mety misy manontany gaga zao ngamba any tokantrano any hoe ianareo so de mitady vola mety misy mandeha ny eritreritry ny sasany any toy sy zay hoe ny fikambanana mpiarana zon'ny mpanjifa le retsy dia ohatsy ny fikambanana rehetra fa saingy izy fotsiny lalàna RC-pirenena no ampiarina ka ninina ataonao koa ny tsy misy zavatra iodinao koa eo raha tsy eo ny zavatra tokony ilaina mampidina azy ka zay le izy ry zareo toy ny vary sy ny rano isika de mila mifammetanana ny amin'izao zavatra miseho eto amin'ny firenena izao raha ny makasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa tena manana fahalalahana manao an'ilay asa hoe zany nareo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ireto hoe tena mijoro sa tena hoe manara-maso an'ireo orinasa vahiny zay misy eto Madagasikara ireo mpamokatra mandeha matsin-dresaka nisy an'le resaka ronono mandry misy vakitavoangy any anatiny reny orinasa vahiny nefa reny orinasa matanjaka ny ambadika izy reny tena manana zay fahalalan'zay hoe nareo tena manara-maso an'ireny manana tokoa miaratsina amin'ny sela fa raisiko zay fanontaniana zay satria koakombe averykombenobeny fa ny fikambanana mpiarana zon'ny mpanjifa dia maleo tena manokana izahay ary manana ny rafitra nay manokana fa saingy kosa tsy maintsy miara-miasa zay amin'ny fitondrana fanjakana mahefa ho tombotsoan'ny vahoaka mpanjifa sady raha nyty momba ny stylera zaynao ity raha saly aminay manokana aloha dia raha namadibadika ny fitarainana izahay dia misy tokoa ilay fitarainana azo eo ampelantanana fa saingy ilay fitarainana indraindray fitarainana tsy maripotitra natao hoe fitarainana manko de tsotra misy porofo aiza ilay porofo tsy afaka miasa izahay raha tsy manana an'ilay porofo valapy ny fitarainana azona eo ampelantanana nefa de ny hoe araka le teninao teo hoe misy vakitavoangy ony le retsy le ronono de ronono izy ony le izy retsy précision tsara le ronono ny eto amintsika ane misy natao hoe ronono vita malagasy ary misy koa ny ronono nafara précision le ronono mba ahafahan'ny fikambanana mpiarana zon'ny mpanjifa manatanteraka tsara ny asany ahoana raha azonay le porofo tsy miandry andrakotsy rabe zahay fa tonga de lasa zay mitondra amin'ny porofonay maka ny huissier anay zay aloha satria zay miara-miasa amin'ny huissier zadino ary maro aminay amin'ny fikambanana mpiarana zon'ny mpanjifa io mba hampafantatra atsika vahoaka zahay sy indrindrindra reo mpandraraha rehetra ireo fa betabe aminay reo natao hoe clerc zany dia manana fahazahoan-dalana manokana ny any amin'ny maka manao verbalisation na tsangana ankiray na eny amin'ny orinasa zany na eny amin'ny fiarahamonina zany maro aminay am'ireo manana zany
de mitondra niny tatitra iny zay ny aéroport iny zay na la verbalisation iny zay eny anivon'ny fitsarana fa misy natao hoe fitsarana commercial neto amin'ny tany sy ny firenena fa anykilany koa nefa zahay manana direction manokana zay mpiainay eo anatin'ny ministère valatra sy ny fantsifana mitondra an'izany koa eo anatrehan'izany tompona andraikitra izany ka eto izahay tiako fotsiny manamafy atsika vahoaka na elankelatrano any ianao ny mifokotany zay misy ianao any raha sendraka ahitanao zavatra tsy mety dia manorata sorata taratara lay fitarainana dia araporofo nisy zavatra anankaraha ohatra zao niseho taminay tamin'ny fanatantarahana ny asanay teny amin'ny faritry izy le mpanao boriky ty ambotry manjaka nahazo fitarainana izahay hoe olo rehetra manao fitarainana aminareo mpiarana zo mimpanjify zahay fa ny mangala-danja ny mpivarotra ino ty mpivarotra hena ty aminay tonga tany ary le desante natao ara-dalàna mozany dasy olo fa de tonga tany zahay nanatona ny manam-pahefana mahefa moa zany zay tao suprésenté tany tonga tany zahay akory koa ty agagala fa tsy voadéterminé tsara hoe iza aiza le mpivarotra le mpivarotra na le tompona andraiky tsara mpanjakana tany ary gaga koa de samy talanjona de gaga zay ay zany le toerana tsy misy toerana voatokana hoe ity tsena ka hitanao ao daholo ny mpivaroka ena rehetra sy mpivarotra legioma sy ny mpivarotra tsy haiko tsony amatsena anazy azonareo fa de fitarainana ny azo de hoe misy mangala-danja ty aminay fa tongava ty ianareo mpiarony so mimpanjifa zay zavatra zay no tonga na miteniny hoe itsika rehetra zay mitaraina aleo mba atao tsara ara-dalàna lay fitarainana soraty tsara lay toerana iza ilay épicerie iza ilay grossiste iza ilay mpivarokena ary ara-porofo ary ty koa mampalahelo ndraindray ry zareo sahitsika mijoro mpanjify satria manana andraikitra ianao ndraindray rehefa ampanatsona lay olona nay nahita n'lay fraglan sy lay olana any amin'ny fiarahamonina any de na izy manam-patahora ary zay no anetanatinay ho atsika vahoaka mpanjifa fahalalana velona eto amin'ny tany tsy ny firenena ary zo fototra tokony manananao zany mitondra ny hitahitanao mijoro amin'ny mampanjifanao miteny ny zavatra tsy mety eo anivon'ny fokotaninao sy ny fiarahamonina misy anao ary rehefa mba mitaky izahay indraindray ny hoe misy porofo ve ary za matahotra mijoro an'izany vavolombelona ianao satria tsisy afa-tsy zay no afahanay ao anatin'ity fikambanana ao anatin'ity fédération na fiarovana zon'ny mpanjifa ty miasa ho an'iza miasa ho anao mpanjifa teboka farany resantsika ny makasika ny jirama io moa zany rehefa hoe jirama de lalaina foana ny fantatry ny olona mpiarony zon'mpanjifa sy hoe antony mpanao gazety fa azo lazaina fa misedra olana am'izay resaka fahatapahan'ny herinaratra fahatapahan'ny rano zay ny Madagasikara ray manontolo mihitsy fa tsy Antananarivo raha amin'izao fotoana izao satria efa miatra ny fahatapahan-jiro mifandimby raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manao ahoana lalaina zany amin'izao fotoana izao le hoe fanaraha-masonareo sy ny fampiresahanareo amin'ny tale jeneraly ny jirama sy ny hoe eo anivon'ny ministera ihany koa amin'ity resaka fitantanana amin'ny jirama ity hoe tena tsy voavatsy ny ve le olan'ny herinaratra raha eto Madagasikara fa tena hoe tsy maintsy roso any amin'ny fanomezana sehatra tsy miankina fitantanana ny jirama amin'izay tsika araka le sata vaovao iny marina tokoa fa tena mbola sujet tena goavambe ary mbola sitrain'ny mpanjifa ty resaka fahatapahan-jiro lavany sy fisiany rano ity raha izahay ao anatin'ity fédération ty de mitolona andro aman'alina tsy mitsahatra mihitsy ny mifampiresaka mivantana amin'ireo tompona andraikitra indrindrandrindra moa izy indray DG ny jirama ny amahana ny olana ary efa nisy fotoana ny fampiresahana
de rehefa mbola feriko ety any moa le izy mba ho fantatsitsika vahoaka mpanjifa miaino am'izao fotoana zao sy mijery de ny hoe raha ny fifampiresahana de tsotrany any hoe efa misy ny fihezahana fa saingy kosa izay fihezahana zay kosa le rehetra tsy tokony atao ela be satria ny vahoaka mpanjifa tsy mila tsy manjela am'ty zavatra ty fa rehefa mandoa ny facture izy zay le zo tokony mananany de mitokony sitraka jiro mandeha sy rano mandeha zay ihany atreo ihany fa ny fampiresahana ny ranoresaka politika moa zany tsara ho fantatra ihany koa fefa nisy moa zany ny sorosan'ny voaka fa ho amafitsina ilay izy efa lasa société anonyme ny orinasa Jiramany efa fantatsika angamba zany atao hoe société anonyme zany fa ny société anonyme dikan'izay misy part de responsabilité zany groupe maromaro fa tsotononketo moa ny anaranazy hoe izy avy izy ireo fa nynay fotsiny tsotra ny hoe amma solo tena ny vahoaka mpanjifanay ary mampiaro ny zomom-panjifanay araky ny teniko ombenimbeniny hoe raha ohatra kosa no hoe sanatria mivava ka société anonyme zay eritreritra indray ny andeha ampiakatra n'lay prix an'lay anatin'ny facture zay ny amano tsy azo ekena satria lasa tsy mifanaraka ny any amin'ny zo fotsy tokony nanarany mpanjifa le izy ny zo tokony iaina amin'ny ara-dalàna zo fototra zao ka zay ny teneniko hoe raha société anonyme izy dia mba ho petraka société anonyme hitsonjo mpanjifany fa ny orinasa Jirama tsy ho velona novinanovinany le rehetra raha tsy eo mpanjifany ka mihitsy manantena koka ny tompona andraikitra niviny Jirama mba hijery manokana n'zay lafin'zay mba hitsonjovan'ny mpanjifany fa afaka ataonay mpanjifa mihitsy koa ny miala tanteraka amin'ny orinasa Jirama tonga de lasa zay mividy panneau solaire ho anay efa agogo izy eny atsena eny be ririka izy efa tsisy pijery akory ary fa memora afaka ataonay zany ary zay ny amafisiko an'izay zavatra zay ho aminao mpanjifa zoanao droit au choix lalàny resam-pirenenany zo mpanjifa zany rehefa hitanao fa tsy mety ka manelingelina ny fitadiavanao ny orinasa Jirama ataotsika hividy groupe électrogène ka mitenindray ny sasany hoe tsy zakany tsy rentable de apetro ndray ary ny groupe électrogène fa atao ndray ary mividy panneau solaire maka générateur manana technicianina be da be ny itsika eto hoe maka générateur anankiray anao kelikely technicianina mbanao an'izay générateur kelikely ianao de mamoaka énergie amin'ny asanao fanaovam-bola hoe ny soudure électrique hoe autogène hoe etsetra etsetra fa fehiny de tsotra marina fa efa nisy ny fionan'ny tenanay tamin'ny Andriamatoa ny DG ny orinasa Jirama raha ny tombatomba an'asa sy ny tombatomba vina ny raha araky ny fitenenana ny teny hoe any ny 2028 sy 2030 no vao manomboka stable zany jiro sy rano malagasy fisandratana zay mo le zava-misy fa politika politicianina ny eto fa ho anay mpanjifa ny anay tsotra zany tsy mahandry an'le 2030 zay fa mifantatray rehefa mandohony volanay zahay ka mandohon'le facture ataovy ara-dalàna tsy ho tapaka ny jiro sy ranonay zeto fa eo ankilany vetivetika fotsiny azafady fa omeana ny namana Michel moa ho manana fitenenana koa izy am'izay no hoe ny fitondram-panjakana kosa nefa hito ankilany dia nanao tsy ambany zavatra ireo vahaolana narosinay dia ny hoe fikoazoko agny anary le rehetra ilay sahofoka sy volobe sy mitsomoroa efa nanao fitondram-panjakana kosa fa ny manao zay manko le hoe projet à long terme ny fanirinany edy zao de zao nara-pitsoary de efa mivany olo amin'ny Jirama io fa petit à petit l'oiseau fait son nid manakambara namana Michel manakambarako amin'ny mampiaro zo mpanjifanay zany de zay ao anatin'ny asanay koa le hoe mitotondra hevitra marina fa hevitra no mety ny président lalaina teo fa ny hevitra vaty aminandray zany de resaka solution am'le fiainan'le olona andavanandro mihitsy zany
satria ny économique any économie le olona mihitsy ny simba amin'ny ateraka ny fatapahan-jiro teolotsika raha nahatsapitsika mpanjifa izay mijery mivantana am'izao a sy ny mihaino amin'ny radio nahita foana ndrendre planine de délestage anatina réseaux sociaux reny vaketry nefa tsy misy tsony fa zay tian'le tompona andraikitra ao amin'ny fanapahana jiro nataony tsy haiko hoe misy hoe le passation de service hoe raha mirava amin'ny enina maraina avy nanapaka de hoe de miditra ny amin'ny fito de manapaka ny amin'ny fito nefa hoe adiny telo isaka ny délestage ny fanomezana tamin'ny mpanjifa ka eto hoe tsy hoe anakihana be fahatandro fotsiny fa hevitra no omenay anareo avereno am'lohany le planine zay napetraka reo teo aloha fa nisy na tsara azy ahafahan'le olona mitsinjara n'le zavatra ataony sy manenjika le asan'olona tadidrio fa ny 10-70 ny 75% ny vahoaka malagasy any ka miena ame le hoe atao hoe veloteny ao ny manao cybercafé ao ny mpanao soudure ao ny mpanao coiffure ny gargote ny poissonnerie zay tena zava-doza ary tena intoxication tena enjana be mihitsy eritreto hoe raha misy trondro ao anaty congélateur zay milana fitehirizana no tapahanao adiny 3 maraina adiny 3 amin'ny riva adiny 3 amin'ny alina anahoana ny mety fiatraikan'le zavatra ao anatin'ny congélateur io lasa pozina ho an'le boka malagasy fampatsahivana ihany ny avaty aminay zay fa mba apetraka ampahendrena aminareo tompoko mbo mangataka izy avereny le planine mba ahafahan'le olona mametraka ny asany tsiraray aby am'zokatra am'izao a zao ny tokony ata am'zokatra am'izao tokony ho branchena ty groupe électrogène hitazomana ny ty hitrondra ato anatiny ya anapiko am'izay namana Michel hiditra bebe kokoa ny sehatry ny ambonimbony lava kokoa ny vahaolana hitantsika moa zany ny géopolitique mondiale am'izao fotoana izao io resaka adiny Russie sy Ukraine ary ny adiny Russie sy ny occidentaux io fa eo amankilina mitandremo tsara fa Madagasikara manana an'izany atao hoe matière première adéquate ilaina any amin'ny resaka famoronana herinaratra na énergie vahaolana ao aroso ao anatin'ity fédération naty ary isany efa nijadradradraina ihany koa zay tarendravatra zay a ny hoe ananantsika n'izany atao hoe énergie nucléaire du fin civil zany hoe nucléaire anaovana jiro azo atao tsara ny zany le rehetra ananatsika ny akora ananatsika tsika inona moa ny géopolitique afaka resahako teo de hoe maninona moa Madagasikara ny raha resaka mondial Madagasikara de pays neutre foana isika tsy pombany aty sady tsy pombany ero de manana zo tsara ny fitondram-panjakana sy ireo vahoaka 30 millions ao arinany ny mifampiraraha ataotsika hoe any Rusiana ny hoe andao ary le retsy trandrahana Russie mba hopizo zay ohatrany ny ampian'ny Rusiana ny iranianina am'izao fotoana zao zay le géopolitique tsara ho fantatra zany fa am'izao moa tsika moa zao an'izao hoe lasa zany zao ny délégation na malagasy andeha taky ny île Zeparse zay afarany any hoe inona ary ao anatin'le île Zeparse io ka to io île Zeparse io koa no tazomin'ny frantsay misy zavatra azina bebe da be io ka ho vita ny fitondrana sy ny vahoaka ao aminy andeha hanao négociation amin'ny frantsay fa ampiana koa eto ankilany a négociation amin'ny Rusiana mba hitsadrahana iaraha-miasa amin'ny énergie nucléaire mba hialana amin'ity délestage lavariany fa afa kokoa ane le retsy ny zany atao hoe io misy orinasa anankiray a misy manana rivalité any da mpifanenana aminy ary zay mbola velo zoan'ny mpanjifa droit au choix ny manana safidy avy hoe na zahay mbola hijanona eto amin'ny jirama tapaka lava na izahay andeha aloha zahay aty amin'ny énergie renouvelable efa misy moa zany zao iny énergie iny ty solaire de efa ho avy ny éolienne ary manaraka amin'ny fahatelony ny iny ty énergie nucléaire ary mbola afaka eritseretina ny fanonefany
Nyfanefa moa zany de inona ny fanefa fa mampiatsy ianao groupe électrogène safidinao mpandify zany ary manana zoany zany ny vahoaka malagasy mba hanana an'ilay safidiny ka zay nitondrana isaritana kely ny fitondram-panjakana ny hoe manao enjeu politique mondiale isika double jeu tsara ny zany le rehetra fa ngamo ratsy zany tsika manko natao hoe pays du tiers sady tsy momboaty sy mombonery aloha zay iady any zay iady any inona ny olana fa ny tsika Madagasikara ny mpandrinina sady motsika laha teo efa ty vo tamin'ny 26 juin no nankalaza ny fiverenan'ny fahaleovantena de aloha mba hijanona tanteraka tena hoe fahaleovatena maro mala izy fa tsy jajajajaina fotsiny tokoa hoe fahaleovatena nefa ny are-pirenena atsy efa be da be nefa misy mikikikaika izy le fahaleovatena ho azo tsisy fahaleovatena ho azo zany fa zay ny hoe tsisy mahay mahazo vita rery zany eto na ny mpitondra na ny vahoaka eto fa mbola veriko foana ny hoe toy ny vary sy ny rano ary tsy maintsy miara-miasa mba ho tombontsoa ny firenena tsy mivahoaka ary indrindraindrindra ihany koa mba hitsonjovana no avin'ity Madagasikara malala antsika.